Valy mianaka maty vokatry ny aitrano teny ambany atsimo Tanjombato alina zazakely 9 volana no kely indrindra, ankizy ny 2 hafa ary olon-dehibe ny 5. Olona enina no voasambotra vokatry ny rarabomba, isan'ireo efa voaroroy tamin'ny taona 2014 izy ireo mitohy ny fanadihadiana. Atao amin'ny alakamisy izao ny fanaovan-tsony fifanekena ho amin'ny fampitoniana eo amin'ireo samby kandida hirotsaka filoham-pirenena karakarain'ny FFM. Ary farany, ivoaka amin'ny zoma 13 septambra ho avy izao ny valim-panadinana bakalorea efa vita amin'ny fitsarana azy ankehitriny, herinandro mialohany efa voafaritra teny am-piandohana izany. Miarahaba tomboky lasy tomboky vavy, manasanao anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM hatramin'ny farany. Olona 8 no mahay kila firehatry ny afo, alina tokony ho tamin'ny folora sasany teo amin'ny fokotany andafy atsimo Tanjombato. Ankizy kely ny 3 tamin'izy ireo ary 5 olon-dehibe, tsy mbola fantatra ny antony nahatonga ny loza, mizarazara be ihany ny hevitra. Ny havan'ny niarambona milaza fa avy aty ivelan'ny trano ny andohan'ny afo. Ny loharanom-baovao azo antoka avy amin'ny polisy manamafy fa tsy misy fambara filazana fa fanahiniana ilay loza. Voa manomboka ny fanadihadiana, ilazany isika mialohan'ny fanadihadiana fa misy sary mety hanohina sy mampalahelo anatin'ny vaovao nangon'ny Hilda Sinjoity. Toy na avokoa ireo mponina teo Tanjombato, nahita reto fatsy 9 mivalapatra teto an-tokotany. Mpiavana avokoa izy ireo, raha ny fitantaran'ireo nandray anjara tamin'ny famonoana ny afo sy ny famoahana ny razana, dia mbola teo ambony fandriana ny ramatoa iray sy ny zanany 9 volana no nibataina rehefa maty ny afo. Ny iray tamin'ireo mipetraka ao ambany rihana dia efa niaraka tamin'ny zaza iray teo ambaravarana. Everina ho nitady izay lalakivoahana. Iray hafa teo afovoan'ny trano. Ireo razana 4 kosa tany ambony rihana. Ireo tao amin'ny efitrano vita amin'ny hazo ireo maikila ireo, fa ny mpanofa-trano sy ny tompo-trano izay mipetraka tamin'ny efitra vita amin'ny biriky tafavoaka avokoa. Zaho zany tena tao anatin'ny torimaso zany za. Dia tamin'ny folo sy fahatelo izany misy olona nioka vonjeo be mihitsy hoe mama vonjeo fa efa hitanao hoe mpamijaly izay dia nalainao izy. Dia nisy zazakely izy 10 taona zany natao teo akaiko dia iny ny foaziko hoe alida ny foazo ao fa misy zavatra hafa zany. Dia avy eo zany dia fola izata dia nandingerana teo dia tonga dia nanofainy ohatry izao ny liza teo zany totoa voay fa maitsika trano. Ianao tao anatin'ilay trano? Tao anatiny misy 7 mianaka izay dia zareo tao amin'ny ilany valy reo maty reo. Ahoana natafavoaka anareo? Natafavoaka anay pitsihana ny misy varavarana ray izay eo ambadika amin'ilay anina tapenana dia pitsihana izay natafavoaka anay aloha. Raha hoe avy any ivelany ilay izy, dia izay ny tsy napahan'ilay reto tavela reto tsy tafavoaka satria tsy voavoany ilay trano andidigadana avy etỳ ivelany. Ny fanazavana avy amin'ny loharanom-baovao iray azo antoka ao amin'ny polisy-pirenena no nahalalana fa misy misotro toaka sy arenesana famaliana matetika ao amin'ireo tokantrano ireo. Ahenoana antso vonjy matetika ihany koa ary efa zatra miaino izany ny manodidina. Vao manomboka ny fanadihadiana momba ity raharaha niteraka fa tsy olona ity, manahy mafy ny avany namony ainy fa mety ho fanahiniana natao ny nandretana ny afo. Afo kokoa nadiniana hoe afo saribona hoe afo na petrolina tsy maintsy manisina ary ihany koa mafantinena ny afo dia tsy hoe afo amin'izay tena marina. Ve nisy nandrehatra ve? Izay no fieritseretana zany aloha fa le varavarana no atosika avy aty ambany tsy voatosika ay zany tolo bahana an'izy nakan'ilay zanany dia voabahany teo amin'ilay le andeha moina le varavara tohatsy. Misy olona hoe manana kakay amin'izareo ve? Eo aloha tsy fantatra fa zalahy zany ny teny alohany hoe misy bandy hoe ny ady aminazy zany fa tsy fantatro na iza na izy. Ny rehetra nandritra ny adiny 3 teo eo ny afo. Tsy nahovoka araka izany, ireo fokon'olona nampiasa ny siny sy ny lamba entina mamono ny afo izay miredareta tao anatin'ny fotoana fohy. Efa tsy nisy azona votana intsony na ny olona na ny entana teo ampatongavan'ireo mpamonjy voina. Isan'ny voatondro molotra izy ireo, izay nolazain'ny olona teny an-toerana fa ora iray taorian'ny retan'ny afo vao tonga. Ny antso voaray anay aloha dia teo amin'ny tamin'ny folo sasany teo no ny antso le président fokotany dia 5 minutes après an'izay no natongavanay tany teo. Tsisy azo natao intsony satria le trano mahitsy trano hazo zany. Dia vetivety kely no hazo le trano zany
dia tsisy nazo natao tsony fa izay hoe miezaka namono an'ilay afo izay dia miaro ny manodidina fa tsisy nazo natao. Tsy an'ny mpamonjy voana loatra ny adisoana tamin'ny fahatarana raha ny filazan'ny ben'ny tanàna teny an-toerana. Nisy ny tsy fifankazahoan-dresaka satria rehefa amin'ny fotoana toy izao dia matetika ny pompier eny tsara lalàna no antsoin'ny olona fa tsy ny tanjom-bato mivantana. Ilay olona koa zao le alina letere lakotsiny tenako anareo hoe any Antananarivo indray izy miantso. Hitanareo ohatra misy zavatra famafokely hoe maninona mandeha Antananarivo dia Antananarivo no miteny tadindray hoe any Tanjombato izy zay zany raha azoko tsara le olona nalefa tany naka Antananarivo zay vao miverana akaty zay vao niantso indray aho. Mila fampahafantarana manokana ny momba ny laharana tokony antsoina ka ahazoana mivantana andreo mpamonjy voana eny amin'ny faritra ivelan'ny renivohitra. Ny laharana 820 hatrany no fantatry ny be sy ny maro saingy ny eo tsara lalàna ihany no azo amin'izany. Androany, teto Andafy Atsimo, nanao tsy papaika ireo mponina entina hikarakarana ny razana. Tamin'ity androany ity vao hanomboka hampandre ny havany izay misy hatrany toliara ny fianakaviana. Vaovao farany voaray ny trangana ahitrano roa hafa ihany koa teny Akazomanga sy Ivato io hariva io. Efa lasa eny amin'ireo toerana ireo moa ny mpanao gazety ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM ary ho taterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany mahakasika izay raha ampitso tahaka izao. Mbola sarotra noho ny fahefamividy ambany dia ambany ny anana ny isa-tokantrano ny fitaovana vonjy amiana hiatrehana ny afo raha sanatria mitranga izany ny extincteur na famonoana afo vao miatomboka ho an'ny trano rehetra. 5,2 alina no mora indrindra ary 3,3 no lafo indrindra amin'ireny fitaovana miendrika tavoahangy lehibe ireny ady gasy fasika sy rano nakapohana amin'ny gony ihany no mahazatra ny olona rehefa misy ny loza fanadihady ny Muriel iandrianina. Tsy vaovao ny trano fa efa eny matetika ary eto an-drenivohitra rehefa fotoana maintany toy izao ny fotoana mampirongatra izany. Fantatry ny olona ny mahazava-dehibe ny tokony hananana aro hafa ao an-trano. Hain'ny olona ihany koa ny antsoina hoe extincteur saingy tsy isan'ny laharam-pahamehana ny fividianana azy ireny. Ilaina ihany le izy le fampiasana le extincteur satria ety zao tena tsisy raha hoe tena misy mandoro zany tena tonga dia may daholo mihitsy tsy hita izay hanaovana anazy. Fa zao moa zany tena marina mbola tsisy koa le fahafahana ny tena marina dia mbola amin'izao. Solan'ilay izy zany dia rano dia fasika. Izay ny amin'nana anazy satria izay akaiky rano mikopa. Maintsy hoe matetika zao ohatra hoe kapohana amin'ny gony, lemana rano, ny extincteur amin'ny zavatra hafa izay no mampiasa fa ohatra hoe ny automobile ohatra hoe lasa obligatoire le izy vao nampiasaina. Saika tsy manana fitaovana fampiasana hamonoana afo ny isa-tokantrano eto amintsika na dia ny eto an-drenivohitra azy nefa takiany lalàna ny fananana izany amin'ny fanangana trano. Maro ny toeram-pivarotana ireny extincteur ireny eny an-tsena eny. Ny fahafantarany rehetra azy natao an'ny fiara sy ny orinasa lehibe ihany fa tsy ho an'ny tokantrano tsotra. Ilaina ny fampahafantarana ny malagasy ny antom-pisian'izy ireny sy ny fomba fampiasana azy. Lafo ny vidin'ny fitaovana famonoana afo, karazany maro izany ary mila hampahafantarana ny olona. Tsy voatery hoe miandry pompier foana ianao zany vao intervention fa vao manomboka kely ny afo dia efa afaka mi-intervenir ianao. Ny apoudre zany mamono ny presque ny afo rehetrarehetra en général dia ny apoudre io zany zao tena mety amin'ny olona rehetrarehetra. Ny vidiny le misy zany zao ny an'ny automobile aloha misy 1 kilo. Ny vidin'izay zao eo amin'ny 95,000 ariary TTC eo. Ny 2 kilo koa amin'ny automobile dia ny 6 kilo no an'ny trano eo amin'ny 250,000 ariary ny vidiny. Dia 9 kilo moa zany efa amin'le tomobile mandeha remorque be ireny dia 9 kilo koa amin'le trano efa somary ngezangeza. Tsy takatry ny fahefan'ny vidin'ny malagasy rehetra araka izany ny extincteur. Ny rano ihany no mahazatra rehefa hoentina miady amin'ny afo nefa mety ahafahana misoroka ny fihitaran'ny afo ihany koa ny fahamaizana ny extincteur ao an-trano. Eny ny extincteur zany aloha voalohany indrindra dia fitaovana iray entina mamono afo vao mitomboka. Iny fois vao mitomboka zany ny afo dia ny extincteur no entina hamonoana ny afo. Ny extincteur dia tsy azo hamonoana afo efa développé zany hoe efa mivelabelatra tokoa ny habean'ny afo fa afo vao mitomboka ihany no afaka hamonoana ny extincteur. Ny norme tokony arahana zany dia fantatra aloha hoe inona le fitaovana misy ao tokantrano.
miankana amin'izay no isiny extincteur ao an-trano. Ny hazo sy ny taratasy sy ny namana zany dia ny tsara aloha ny extincteur ao mety, fa raha ohatra hoe misy ordi sy ny namany ao an-trano dia misy ny extincteur CO2 no afaka ampiasaina amin'izay, dia arakaraka ilay zavatra misy. Manoloana ny mbola fahasarotana ananana isan-tokantrano ny extincteur, misy fihetsika tsotsotra sy toe-tsaina tokony ananana raha toa ka miseho ny afo, ary tsy maintsy hanavy-tena ny tsirairay. Ny réflexe atao zany voalohany indrindra aloha tsy maintsy tony mandrakariva zany amin'ny fotoana rehetra isin'ny loza. Rehefa tony ianao dia mety daholo ny zavatra rehetra. Ny faharoa manarak'izay, tonga dia raha olona roa zany misy eo amin'ilay toerana na maromaro, ny sasany tonga dia mamono avy hatrany ny afo, ny sasany mampandreny mpamonjy vono. Araka izany, tsara indrindra raha fahatoniana no hiatrehana ny afo mba hahafahana mamonjy ara-potoana ny aina sy izay fananana mety entina tanana. Olona enina no efa voasambotra noho ny raharabomba, trano enina ihany koa no efa natao savahaho. Saika ireo olona efa voasaringotra tamin'ny raharabomba ny taona 2014 avokoa izy ireo, entitra tsy akanavaka ny fisavany ireo motoscooter na eto an-drenivohitra na ihany koa ny mivoaka ny tanàna. Mbola mitondra fanadihadiana, mbola hisy olona hafa enjen'ny mpitandro ny filaminana mafy ankehitriny. Fanadihadiana. Efa nosavaina avokoa ny tranon'ireo olona enina izay voasambotra ny mpitandro ny filaminana, saingy mbola tsy nahitana na inona aloha hatreto raha ny fanazavana azo teo anivon'ny zandarimariam-pirenena. Ny fahitana ny firafitra ireo bomba hita tetsy Analakely ny herinandro lasa teo no naingainy ny fanadihadiana, ary saika mitovy tsy misy valaka amin'ny firafitra sy ny nanamboarana ny bomba tamin'ny taona 2014 izany. Mitohy ny famitorana ary mbola hisy ny olona iahina no mbola tsy maintsy antsoina anaovana fanadihadiana. Ny sampana mpanao fikarohana eo anivon'ny zandarimariam-pirenena no miandraikitra izany. Enina io zany aloha ny voasambotra hatramin'izao. Ny sasany tamin'ireny olona ireny moa zany tsisy hita mihitsy. Misy nefa nandeha any an-dafy, misy nefa tsy mipetraka etsony. Dia enina zany aloha mbola hita tamin'ireny anaovana fampitorana. Ary nanaovana koa perquisition moa satria sarotra be moa hoe mety misy efa mahafantatra dia manafina sy namany mbola tsy nahitana fa mbola mitohy foana perquisition arakaraka an'ilay renseignement opératanana zany. Tsy hitsitsy ireo izay nahavandozana ny mpitandro ny filaminana no ity raharaha ity fampiroroana vahoaka. Entitra araka izany ny fepetra izay ho raisina ary tsy mifidy izany na iza na iza. Araha-maso manokana ireo mpivezivezy, ny skotera sy ny fiara eto Antananarivo, indrindra ireo izay mivoaka na miditra ny faritry ny renivohitra. Raha ny tetsy Analakely manokana dia tsy misy ankanavaka fa izay moto mandeha dia voazava avokoa. Misy amin'ireo olona anaovana fisavana no mahafantatra ny antony, misy kosa no tsy mahalala. Anisan'ny savaina voalohany antota taratasy ny moto ary manaraka dia ny atiny rehetra. Ireo izay tsy ara-dalàna kosa ny momba ny antota taratasy ny moto avy hatrany dia tazomina sigazana izany. Ny antony fisavana aloha zany raha ny fahafantarako azy logika ihany fisavana. Fa ny ankoatran'izay maheno tamin'ny vaovao hoe contrôlena daholo moto mandeha manodidina Analakely après n'ilay nisy resaka bomba tete iny angambany. Tsy fantatro ny ankoatran'izay fa izay aloha fahafantarako azy. Ankoatra ny contrôle systématique izay tokony ho ataondry zareo. Tsy fantatro izay ataondry zareo fa taratasy zany adiny etsy amin'ny etsy fa maika misy miantso tapaka eny amin'ny solimotela dia eo any dia napetraka amin'izareo sakosika anatiny any le papier dia mandehaka anazy aloha zany. Le ato anatin'ity fitoerana entana ity ny savain zareo fa tsy haiko hoe misy zavatra tadiaviny angambany fa tsy papier mihitsy ny savainy tamin'ity. Antony fepetra io raha ny fanazavana ny zandarimariam-pirenena ahina ho any amin'ny tanàna manodidina ny Antananarivo reo nambarana ny bomba ary efa apoka izany vao entina miakatra eto an-drenivohitra. Dia ndraisina ny mesure moa zany fepetra ndraisina dia fanamafisana. Fanamafisana zany ny fisafona sy ny fitandrovana ny Analakely sy ny toeran-kafa. Amafisana zany amin'ny alalan'ny fivezivezen'ny patrouille na patrouille avy amin'ny police nationale io na ny patrouille avy ato amin'ny émo régional manga izay manamafy manampy ny ataon'ny police nationale. Raha ny farany iny moa zany le teo BOA dia fantatra fa olona mitaingina scooter no nanipy azy, nanipy ny bomba nipoaka iny zany. Ao indray zany ny eritreretra hoe ny scooter zany fitaovana ampiasainy zareo ary scooter no fany mandositra dia ndraisa moa fepetra akoatra ny patrouille, akoatra ny fametrahana ny agent de renseignement ny any famezivezy miaraka amin'ny olona any dia no mafisiny koa fisavana ny scooter ao Analakely reny. Tsy ny ao Analakely ihany fa efa nibaiko dia efa nomena fa na miainga avy any amin'ny périphérie. Raha tsy ahivina intelo nipoaka nandritra ny telo andro ny sesy ny bomba artisanal tetsy Analakely tamin'ny herinandro lasa teo.
Irarinany mba hatratrarana ny tena tido mikotrika ireny asa fampirorana ireny izay hatramin'izao mbola tsy hita na dia efa 3 taona aza izao no nisiny resaka bomba teto Antananarivo ity. Ifadika eo amin'ny pejy fifidianana kosa isika mba tsy hisian'ny korotana aorian'ny fifidianana dia nandray ny andraiky ny eo anivon'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny FFM ny antso ireo kandida hanao sininy dinam-pihavanana ho an'ny fitoniana etsy amin'ny CCI Ivato ny alakamisy ho avy izao. Hatramin'izao anefa dia mbola kandida 3 no nanantona azy ireo ary vonona hanatanteraka izany fifanaovan-tsony izany. Tsy mbola fantatra mazava kosa izay tena voarakitra sy ny votoantiny izay voalaza ao anatin'ity dinam-pihavanana ho an'ny fitoniana ity. Raha ny fanazavana vohy kosa dia mikasika ny zosy ny andraikitry ny kandida mialoha mandritra ary ao arian'ny fifidianana no hita anisany faneken'ireo kandida izay vonona hanao sini anisany noazavain'ny eo anivon'ny FFM anefa fa tsy voatery ireo kandida mivantana no hanatanteraka izany sini izany fa afaka mandeva soloteny izy ireo ao aorian'ny andron'ny alakamisy. Ny maraina teo nanao fanambarana mikasika izany ny FFM. Zay hoe resy zany tsy akoranina zay maharesy ho bita so tiavana malagasy zavatra zay mba fo tony zany fo feno fitiava tanindrazana ary tsimbinanareo havana zay efa mizaly nohon'ny krizy lavareny. Zay zany no fitenina amin'ny odina io. Dia fanaiky zany dia hoe tsy fanerasera tsy fanopa sanatravana ny zany satria matetika amin'ny fifidiana dia hitatsika fa misy manohitra an'izay maniratsira hatrany tsy ambaratelin'olona agnetiko antrano agny avoaka ampahoadatory tsy mendrika asika malagasy zavatra zay ary tsy sotoa. Etsika telo lehibe kosa no hitranga etsy amin'ny foiben'ny toeran'ny Senita rahampitso ho fantatra amin'izany ny anjara fotoana sy ny filaran'ny kandida ao amin'ny hanao manjerim-panjakana dia ny RNM sy ny TVM. Isy ihany koa ny fivorim-be ataon'ny Vaomiera Mahaleo-tena misahana ny fifidianana sy ireo kandida ho filoham-pirenena ary farany dia isy ny fanoloran'ny masoivon'ny Chine fitaovam-pitaterana ho an'ny Senita. Ivadika eo amin'ny lafiny fampianarana kosa isika. Ivoaka ny 17 ny volana septambra ho avy izao ny valim-panadinana baccalauréat ho an'ny taom-pianarana 2024 2024 Antananarivo renivohitra raha toa ka ny 20 ny volana septambra ny voafaritra ivoahan'izany. Ao andro iray aoriany kosa no ivoahan'ireo distrika manodidina sy ny any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao dia efa vita avokoa ny fitsarana ireo taratasy-panadinana ary ny fanambarana ny noty sisy fantatra fa somary niena ny taham-pahafahana tamin'ity taon'ity saingy tsy mbola misy kosa ny taremarika azo momba izany. Ny momba ny fanadinana baccalauréat moa dia hitantsika fa mandeha dia mandeha tsara mihitsy izy io na fitsarana. Efa nisy évaluation nataonay tamin'ny herintaona. Dia rehefa nanao évaluation zay dia namaritra fa ny baccalauréat 2013 dia mivoaka eo amin'ny 17 ny volana septambra. Dia miezaka zany amin'izao fotoana izao hamoaka an'ilay izy ary inoko marimarina fa hivoaka atoato ny fanadinana baccalauréat. Tsy ho ela tsony io dia hivoaka tanteraka. Androany no andro iraisam-pirenena ho amin'ny fisorohana ny famonoan-tena. 527 farafahakeliny ny trangana famonoan-tena voarain'ny hôpitaly Ravoahangy-Andrena Valina isan-taona izany hoe iray isan'andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vehivavy no tena betsaka 2 taona lasa izay dia mitovy amin'izao fotoana izao ny isan'ny lehilahy sy ny vehivavy mamono-tena. Amin'ny ankapobeny resam-pitiavana sy olon-tokantrano no tena antony amin'ny olona iray tena. Misy ireo mananto tena mandidy ny vatany amin'ny zava-maranitra mitsambikina avy amin'ny toerana avo toy ny tetezana sy rihana ambony amin'ny trano fa vitsy raha mihoatra amin'ireo mamono-tena amin'ny alalan'ny fihinanana zava-mahafaty. Ny pozim-boalavo sy ny famonoana bibikely no tena be mpampiasa amin'ny famonoan-tena. Manarak'izay ny fanafody. Izy moa zany raha tonga ara-potoana eto miankina amin'ilay tamin'ny firy izy ny anazy dia adiny firy vao tonga ty amin'ny hôpitaly miankina amin'izay aloha satria raha ohatra efa ela be izy vao tonga dia efa mianaka vatany le fanafody dia mety ho sarosarotra ny fitsaboana famonjena amin'izay fotoana izay. Fa raha tonga ara-potoana izy dia misy moa fitsaboana atao arakarak'izay hoe inona ilay fanafody nohaniny. Dia ny avitra moa zany ozy atao hoe tonga ara-potoana izy eo amin'ny 5,700 eo avitra daholo. Io moa hoe ny vehivavy ataontsika hoe za tsy miteny malemy saina na malemy leo fa tsy mora ampletaka zany. Fa ankehitriny koa ny lehilahy lasa manao an'izay fomba zay io. Misy ny laharatarby 034 19 564 23 ahafahana miantso ny Unimentox na ivitoerana iseraserana momba ny fanafody sy ny fanapozinana eto Madagasikara izay manoro hevitra sy manoro ny fitsaboana maika tokony atao amin'ny olona avy nihinana pozina.
Tao anatin'ireo krizy sy korotana teto amin'ny firenena tamin'ny taona 2024 2024 ary farany teo 2024 miseho hatrany ny ady tany sy ny fifandroritana momba ny velaran-tany iray voalaza fa ny fanjakana ary no ajarian'ny olona mangataka ny anoratana ny tany amin'ny malagasy ny afary androany tetsy amin'ny anteny merandoholona nosy nitondra ny olana mahakasika ny fananantany misy amin'ireo olon-tsotra sy ny orinasa lehibe na vahiny teo anivon'ny filohan'ny komisiona misahana ny fanajariana sy ny fananantany eo anivon'ny Sept fanampanazavana. Miazakazaka any amin'ireo fikambanana iverin'izy ireo fa mety azahoana rariny avokoa ankehitriny ireo rehetra manana olana momba ny velaran-tany iray saika ny resaka ara-drariny sy ny resaka ara-dalàna trano no mifandona anjatony no tonga tetsy amin'ny anteny merandoholona marain'io ady amin'ny tany fanolanana eo amin'ny olon-tsotra sy ny orinasa lehibe na eo amin'ny olon-tsotra sy ny vahiny ny akamaroan'ireo olona ireo nanaraka ny hetsika mitakiny ametrahana fitsarana manokana isahana ny fanoratana ny tany no ajariany amin'ny olona nanajary izany farany izay aingana ny afary. Le olona koa matetika voafitaka eo zany matetika le tsy fahaizana mandanjalanja n'ilay resaka raharaham-pitsarana na tsy mahay misedra ao anatin'le raharaham-pitsarana dia lasa any amin'ilay zavatra tsy tokony no angatahana satria raha juridika amin'ny soratra amiko tsy aresy mihitsy ireo olona reo raha prescription acquisitive na najary an'le tany izy mangataka zany zay isin'ny opération aingana dia aingana eto Madagasikara amin'ny prescription acquisitive io. Rehefa tonga maro teo ivelan'ny Sénat ireo mpanao fihetsiketsehana ireto no raisin'ny filohan'ny voamera amin'ny fanajariana sy ny fananantany ny solotenan'izy ireo naharitra oraroa ny famidinian'ny rototo tapaka fa isy ny loabary andasy. Faharoa nangataka koa ny tetoan'ny afary malagasy mba hisy loabary andasy ho atao zany mba manatrika daholo ny vahoaka misy tompona andraikitra isan-tsokajiny dia ekenay moa le izy fa hisy fiarah-miasa amin'ny fandaminana amin'izay na zany na zany ary amin'ny mampanara-maso ny asa mpanatateraka anay dia tsy maintsy angataka ihany zay solotena ny ministera mba hiara hidinika amintsika zany hiara hidinika aminay efa nisy moa zany firesahana an'izany teo aloha tamin'ny olana goavana saika hoe fanjairana trano tena ansana. Raha ny taona ansana kianja filalaovam-baolina sy tamin'ny ministeran'ny fambolena no nobodon'ny olona ary efa misy trano maro mijoalajoala izao. Fantatry ny mpitarika ity hetsika ity tsara fa 20 taona no ajariana vao azo angatahina ny tanim-panjakana iray. Raha ny fanadihadiana natao anefa ankoatran'ireo mifanolana amin'ny vahiny maro ny body sy nipetraka ary nanoro trano tamin'ny tanim-panjakana tao anatin'ny 9 taona farany no miara-dalana amin'ny afary amin'ity hetsika ity. Manodidina ny 570 ny fototra nataon'ny primatura lefitra miadidi ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany nandritra ny taona 2022 2022 miompana amin'ny fanatsarana sy fananganana ny fototra iombonana hanatsarana ny fitantanana izany amin'ny ankapobeny tsy natao ambany zavatra ihany koa ireo trano sekoly izay miantoka no avin'ny tanora sy ny firenena teto Antalaha ankoatra ny fanatsarana ny lalana izay nahazahoana famatsimbola mitetina 250 tapitrisa ariary nasiana fanamboarana ihany koa ny trano ny sampandraha fandrefesatany no avozina ihany koa ny anatiny sy ivelany nosoloana ireo fitaratra sy ny varavara ny tany sambava nasiana fanamboarana ihany koa ny braony fananantany sy ny tsena. Efa ho antaonany maro miparitaka eny amin'ny faritra Ambohimanambola rehetra rehefa mety ho karazam-pako indrindra fa ny fako sarotra potena tahaka ny tavoahangy plastika sy ny sachet. Fako mahery ny 50 taona no voaangona sy nariana androany ezaka ny arahana tamin'ny ponina sy ny fikambanana malagasy miara-miainga. Ny fanandrify indrindra tamin'ny asa tokony atao ao amin'ity community. Nanao izay ho afany hatrany eo anivon'ny komina Ambohimanambola na nadiovana ny fokontany folo atao anatin'ny komina ambanivohitra ity hatramin'izay. Saingy tao anatin'ny volana vitsivitsy tsy naharaka ny etomanana ny vangongony fako. Tombanan'ny tompona andraikitry ny komina hatrany amin'ny 50 taona any ny fako mila esorina. Isan'ny tena mampitobaka ny fako ety no hoe tsy ny ponina Ambohimanambola ihany no manary fako fa eo ihany koa ny fako aterin'ny ponina sasany avy ety Antananarivo ao tampon-tanàna. Tsy maharaka raha teo ny daba-pako romonja eto amin'ny tanàna Ambohimanambola. Hevitra avy amin'ny vahoaka no natao hiatrehan'izany. Nasehon'ny ponina teto Ambohimanambola tamin'ny alalan'ny fanadiovana fahobe androany fa na miavosa aza ny adidy miandry rehefa miara-miainga anaty tosy zany ny rehetra dia mahavita zavatra. Zava-dehibe zany nataon'ny ataoko malagasy miara-miainga izay hitanao zao fa nanadio mifaritra teto amin'ny manodidina isorana ihany koa be ny tanàna miaraka amin'ny association matoy sy ny rehetrarehetra natotosan'izao fa raha mbola tsy isoran'izao zany teto amin'ny tanàna zany fa dia isorana manokana aloha ireo rehetrarehetra ireo Tsy le sasely teoty no tsofin'ny rivotra dia makany tonga ny atokotanina ihany. Ohatrany hoe olona tsy manadio mihitsy izay. Makany amin'ny tanàna daholo le izy dia
mifofona amin'izay amin'ny ariva zany tena tsisy ainana eto amin'ny tanàna. Misaotra be tabe indrindra izay fa dia mbo jereo ohatran'izao ihany satria mijaly amin'ilay fanadiovana za zao miteny zao mihitsy tsinona no mpanadio an'ity zavatra ity. Ny fandrimbona ny mponina tamin'ny fanangonana fako. Teo ihany koa ny fitaovana vaventy fandraofana nanampy tosika izany. Tao anatin'ny ora 3 dia efa nadio tanteraka ny arabe sy ny sisin-dalana. Santatra am-bavarano ihany izao ho an'ny malagasy miara-miainga fa ny manetsa be mbola ho avy. Hitantsika teo fa efa misavovona be mihitsy zany ny fako eto Ambohimanamboly. Tsapa fa tsy vitan'ny commune intsony izy dia voatery namety olo-tanana ny malagasy miara-miainga. Ka ny tamin'ny voalohany dia hoe ny fako izay azo avadika zezika no alefa ao amin'ny fanariana fako fa kateoriana dia lasa tsy voafehitsony le izy no ny aton'izay le hoe amin'ny andro atoandro misy mpiambina fa amin'ny andro alina zareo no manararoatra manala indriny le zavatra fako sy tokony atao ireny tony ko sy ny rehetrarehetra. Isaorana be dia be koa ny fikambanana malagasy miara-miainga izay vonondresara dia vonona nanompo tena mihitsy ihany koa hiaraka misy ala amin'ny vahoaka mandateraka izao fanadiovana izao. Mifanindran-dalana amin'ny tarigetra ny malagasy miara-miainga ny hetsika fanadiovana toy izao. Noho izany isan'ny fampandrosoana ifotony. Ampahany ihany amin'ny rafitra maharitra mila apetraka eny amin'ny fiarahamonina izany. Ny fiarametana toy izao izay tafiditra ao anatin'ny fifampitaizana samy olom-pirenena ihany koa. Ankoatra ny fampianarana ny vahoaka, handray tanana ny fanadiovana ny tanàna iombonana toy izao. Eo amin'ny pejin'ny kolontsaina mankalaza ny 10 taona ny hetsika angaredona amin'ity taona ity nanomboka ny 5 ka hatramin'ny 1 septambra ho avy izao no foanina tanteraka ny faradoboka noho ny tsy fahampiany teti-bola teo am-pelatanan'ny mpikarakara. Raha ny tamin'ny taon-dasy natratra hatramin'ny 30 tapitrisa ariary ny teti-bola nilaina. Nalatsaka izany aza tamin'ity taona ity dia voatery nandray fepetra ny tompon'andraikitra. Ifanesy hatrany ireo fampisehoana tolotra ireo mpanakanto malagasy mandritry ny hetsika angaredona indrindra amin'izao fankalazana ny 10 taonan'izao. Anisan'ireo ivokolo andray ny hetsika ny FM, AFT, CGM, Jaospub, Fidasiana Ambohimanga sy ny Université n'Ankatso. Taona aloha 10 taona ny afiana, 10 taona ny aretana, fa 10 taona ihany koa nahatsapana vokatra mazava sy mivaingana. Dia ankoatran'izay koa zany ny famaranana moa zany izay tokony natao amin'ny 12 septambra. Ny antony tsy miankina aminay zany dia nahemotra najanona moa zany tena marina fa tsy nahemotra ny foanana ny antony tsy miankina aminay. Ny ambadika amin'ny 10 taona moa zany dia ezaka be satria ny angaretona dia eritreretina ho festival ho levan'ny taranaka amin'ny fandimby. Dikan'izany zany maro reo hetsika, nina moa ny hetsika izay fanofanana andreo mpanakanto sy teknisianina zany mba ho tena matianina. Satria rehefa matianina ny teknisianina dia tsara ny seho ataon'ny mpanakanto. Rehefa matianina koa ny mpanakanto dia mazava loatra fa rehefa matianina miala eto Madagasikara izy dia mazava loatra fa tsisy ahiahina ny momba azy rehefa nivelana. Raha malaza tato ato ny fampianarana zomba dia isy ny fampianarana fakotrazana sy fakisova izay hetsika amerenana ny kolontsaina maha-malagasy. Mbola amin'izay lafin'ny kolontsaina izay hatrany tsy mandeha ny tsenan'ny valia amin'izao fotoana izao noho ny fiantraikan'ny krizy raha nambaran'ireo mpivarotra na ireo mpivarotra mandehandeha na ireo eto amin'ny sampanin'ny Ambohitrimanjaka dia mitovy avokoa ny valiteny. Ireo mpanjifa indray teny malagasy no mila azy ireny hitendrena raha mirona amin'ny fampiaingonan'ny trano indray ho an'ireo vahiny fanadihadina. Manodidina ny 7 ariary ka hatramin'ny 5 ariary ny vidin'ny valia eny amin'ny tsena. Ho an'ireo mpivarotra etsy amin'ny sapanana Ambohitrimanjaka dia efa maro izy ireo no mpifaninana miampy izany ny sisin'ny tsena. Ho an'i Raymond dia alova avy amin'ny ray aman-dreny ny fanamboarana ny fivarotana sy ny fitendrena valia. Tena ny tsenan'ny valia aloha amin'izao tsy dia mandeha mihitsy. Ao misy 3 alina, 5 sy 1 alina, 5 3 arakarana. Tsy ray nge manao an'ilay izy fa be dia be izay manao azy. Dia izay sendra mahalafo dia mba malafo fa ny tsy malafo dia efa tsy malafo ihany. Vazaly no tena be tany. Fa ny salamina misy karazana hoe professionnel dia décoration. Ilay décoration zany dia vazaha no maka azy. Fa ilay professionnel dia ilay gasy no maka azy. Ny karazam-balia zany be dia be dia ny vidin'ny valia koa arakaraky ny halehibeny sy ny
sy ny asa atao aminy zany misy karazany maromaro koa zany raha tena zavana amin'ny atsiporiana. Na dia anatin'ny fotoanan'ny fialan-tsasatra raha izao dia tsy misy ny tsena na dia maro karazana zany valia. Tamin'ny taona 2016 indray ny ama valia no nanomboka nankafia ny fizaramaniny ity izay very laza ho azy amin'izao fotoana izao. Ho an'ity mpivarotra ity dia mena ny vidiny nefa dia miantsara ny kalitao. Nampiana-tena ary mahay mitendry ny ama valia ary manamboatra izany ihany koa. Raha eny Analakely sy eny Antaninarenina no ahitana azy matetika ary mampianatra ireo zandrikely mitendry no mampalaza azy eny. Ho an'ny ama valia dia mandefatra amin'ny 4,000 ariary rehefa tena tsy malafo mihitsy izy indraindray. Ny vahiny raha hoe mifanojo aminay hoe tena mpanao tena any izy ka mpahafantarina azy dia mividy ara-dalàna izy. Atsindraindray izany tsy mahafantatra izay zavatra izay rehefa mandreny ny feo fotsiny hoe valia dia mitondra mividividy amin'ny fotsiny izy. Mpampianatra mitendry valia feno ka anisan'ny hetsika ilainy amin'ny fampianarana izany. Anisan'ny hetsika ilaina amin'ny atrikasa izay tafiditra amin'ny angaredina izay mitrandraka ny mozika malagasy. Amin'ny mampanjifa azy dia natsapa ny tsy fisian'ny akory izy ary ireo valia tsy mbola matiana manodidina ny 5,000 no entiny feno ampianarana. Ny eo amin'ny lafiny hoe fiakaram-bidiny na fidina vidiny nisy fotoana mihitsy zany niakatra vidiny izy io. Satria eo amin'ny lafin'le akory satria nisy vanim-potoana teo koa moa zany ny fiarovana ny ala sy ny ohatr' zany teo koa zany tsy fafehezan'ireo le mpitrandraka an'izy amin'le mbola tsy matoy akory le akora dia efa misy manapaka ny sasany koa misy mampiasa amin'ny lafiny hafa dia teo zany no somary nampiakatra kely ny akora. Porte taloha zany ny porte valia misy porte tsotra zany hoe mety ho arafesiny io amin'ny fotoana anankiray. Fa amin'izao zany efa misy manamboatra valia amin'ny alalan'ny corde inoxydable zany hoe efa tsy mety arafesina zany dia iny zany mampiakabidy azy ihany koa. Ny volana febroary ho an'ny mpanamboatra valia no tsy ahitana ny bambo matetika satria mbola tanora izy ireny mandritra n'izany vanim-potoana izany. Raha paikady entin'ireo mpivarotra manokana izy toa manana ireo mpanjifa ny fitendrina azy ireny. Araka ny vaovao nampitain'ny mpanao gazety avy Vato amin'izao fotoana izao, eny Maimbahoaka manamorona ny arabe ary anaovana antsoavo an'ny jirama na ny mpamonjy vonona izay afaka mandeha eny fa efa ho adiny iray izao ny taribiny herinaratra ny jirama haute tension no mirehatra sy mipopoaka ka mampitahotra ny mponina fa mety hiteraka hain-trano. Entanina araka izany ny tompona andraikitra hijery akaiky izay tranga izay. Mahavarina isan'ny fahaiza-manao ianarana manokana ny ivelany, ny fanaovana dika mitovy fanehoana modely iray amin'ny endriny tena izy saingy kely dia kely ny toerana na ny tanàna iray. Asa antaonany maro ary lafo dia lafo izany no tsy hampozina ihany koa ny fahombiazan'ny asan'ireo mpahay kalitao miangaly izany. Arahintsika ny fanadihadiana manokana momba izany. Miniature Wonderland no anaran'ity tanàna ity. €12 izany hoe 10,3 ariary ho an'ny olon-dehibe ary €9 izany hoe 7,000 ariary isaky ny ankizy latsaky ny 12 taona ny mijery an'ity modely ity. Tsy ny tanàna ihany fa ireo rehetra mihetsiketsika ao aminy no namboarina. Ahitana vagon sy lamasinina €2,000 izany ka 4,000 metatra ny train lava indrindra, mahatratra 15 kilometatra kosa ny lalam-by kely andehanan'izy ireo. Ahitana fiara madinika 20,000, ahitana jiro 4 ary trano sy tetezana 10,000 sy hazo 20 sy 2 hetsy. Hatramin'ny serana mpiara-manidina sy ny fiara-manidina miainga sy mipetraka dia hita ao avokoa. Ireo rehetra ireo dia mihetsika sy mandeha toy ny tena izy avokoa ary misy hatramin'ny pompier mamonjy hain-trano sy ny sambo mitsingevana. Mahavarina ihany koa ny kianja filalaovam-baolina izay ahitana mpijery 2 alina. Nanomboka ny taona 2000 no nanaovana an'ity modely ity. Ora 10 sy 9 hetsy no lany nanaovana izany. Mitety bidy 12 tapitrisa €, izany hoe 3,30 miliara ariary ny totaly bidin'izany. Modely anehoana ny tanàna ny Suisse, Allemagne, Scandinavie sy Las Vegas ity mitambatra ho miniature Wonderland ity. Ingénieur 20 no nikando nanao izany ary mahatratra 700 isan'andro mijery an'ity tanàna kely tena mahavarina ity ankehitriny. Dia iny ihany koa no entina mamarana iny fampahalalam-baovao iny tomboky lasy tomboky vavy. Isaorana ianao nanaraka anay hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny excellence beauté sy ny Cléa boutique. Manome fotoananao indray raha ampitso tahaka izao. Veloma tompoko.